Za eto Andohalo tsika zao inona moa ny zavatra mitrangy eto amin'izao? Ny zavatra mitrangy eto dia fankalazana ny taombaovao ny ambalanitra na natsoinako hoe fandroana, andron'ny fandroana amin'ny fety-paharazana azy. Ny fandroana dia fety nankalazaina aty Tsimerina zany ary amin'izao fotoana izao no lazaina fa araky ny lazain'ny mpanandro zany dia izao fotoana izao no taombaovao antsika malagasy zany. Ka inona moa zavatra hitranga androany? Zavatra hitranga androany dia ny kabary fanokafana zany le fety dia nisy ny fampiratiana zany izay nataon'ny fikambanana mamelmaso fikambanana zay miay sy mikady ny vakoka dia zay ny antony anokafana zany amin'ny alalan'ny fampiratiana mampiseho ny tantaran'Andohalo satria ty toeran'ity dia toerana manan-tantara tokoa sy manan-kaja tokoa amin'ny tantaran'ny Madagasikara mihitsiny. Mitohy tontolon'ny andro misy tiso androany androany fanokafana raha vitsy mbola mitohy amin'ny latsinainy izao ny afotsimata ny fiandrasana ny taombaovao ataontsika hoe réveillon zany amin'ny plazatsika andry dia misy mpanakanto marobe iny io dia tantaragano ny apitso dia ny taombaovao ny asaramanitra zany ny fahaenina ambin'ny folo ny volana mars zany io zany nisy fifampiaravana misy fifanomezana amin'ny mahataombaovao azy fanajana ny mpiavana fetin'ny fihavanany ihany koa mantsy ny taombaovao ny ambalanitra dia mifanaja mifampiarahaba mifametso-drano zay zany ny amafitsiny ny asaramanitra amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana mars.